tondro ny candidat foany ny fanapa-kevitry ny HCC nanendry ny gouvernemanta iombonana parlemanta fivoriana ara-potoana tsy maintsy erisony vehivavy mpanao gazety fitopolo isan-jato hiara-ny herisetra arana faltafaraka aminao indray tombo kilasy tombo vavy ato anatin'izao fampalalam-baovao izao manatitra ny araba ary manasanao hanatraka ny antsipirim-baovao hatramin'ny farany pejiny politika nanatitra taratasy teny amin'ny fitsarana avo momba ny lalam-panorenana mampafantatra ny fahavononany andray ny fitantanana ny firenena ny filohany antemerandolona ery manana razafy mahefandroany nanamafy sy fanohy ny tsindry sy ny fandrahonana ny atra taminy sy ny ankona no nandavana izany andraikitra izany iray volana lasa izay hatramin'izao dia mbola misy mifofony anyity filohany androm-panjakana ity no ny filazana ny marina onjalalaina ranaivo manana mbola avatsara no mitatitra izay vaovao izay nivoaka tamin'ny fahita lavitra France 24 omaly alina ny fanadihadiana manokana natao mpanao gazety vahiny momba ny raraha Hermanina Razafy Mahefa ampamoaka momba ny antony tsy nahafahana andray ny fahefana tao aorian'ny fametraham-pialan'ny filoham-pirenena teo aloha Ndovakim-Bantsilana fa nahazo tsindry ary ny ainara matahorana andritra ny rotokom-bolana ny tenany sy ny ankohonany araka ny fanazavan'ny filohany antemerandolona trany dia noterena tsy maintsy nanao soniny taratasy fametraham-pialana efa voasoratra mialoha ny tenany ny tolakandro 9 septambra fandrahonana ho faty hatramin'ireo vady aman-jana no setriny raha tsy nanao soniny taratasy io ny tenany. J'ai reçu plusieurs pressions venant justement donc du gouvernement qui est devenu collégial, qui prend le rôle de chef d'État par intérim actuellement. Ça venait de plusieurs personnes, mais c'était surtout quelques membres de ce gouvernement. J'ai eu peur pour ma personne, mais pour moi, je fais la politique, j'ai pas le droit. Mais bon, pour mes enfants. Donc j'ai envoyé ma fille de 15 ans déjà en France. Donc on vous a dit, vous et votre famille, vous risquez de mourir si vous ne renoncez pas. Ah ben exactement. Il n'y a pas d'autre mot à qualifier cela. C'est la méthode mafieuse. Isandreo anarana voatontona nanao tsindry tamin'ny loholona Razafy Mahefa ny mpanolotsaina manokana ny filoha teo aloha Soja Jean André fantatry ny rehetra amin'ny anarana hoe Kaleta sy ny loholona Sylvain Rabetsarona androany maraina teo ny Amboda dia nanamafy ny fahavononana indray ny fahefana araka ny voafaritry ny lalam-pandrenana amin'ny maha-filoha-mpanjakana mpisoloterana azy ny filohany antemerandolona Hermanina Razafy Mahefa nanatitra taratasy teny amin'ny fitsarana avy momba lalam-pandrenana ny tena ny marain'io ampahafantarina izay fandraisany ny fahefana izay nanamafy ihany koa izy fifantaonany maro no nivonina tamin'izay fandraisana ny anjara-toerany filoha-mpanjakana mpisoloterana izay. Androany zany dia manoloana ny crise ary manoloana ny problème amin'izao fotoana izao ny olana iarahantsika mahita amin'ny korotana etsy roa izay mety ampiditra ny firenena ho anaty crise politika lalina indray dia mijoro ny tenanay araky ny voalaza ny lalam-panorenana zany ary vonona tanteraka ny andraikitry ny mahafiloha-pirenena misolotoerana zany président par intérim dia io naterintsika androany io zany zay taratasy zay eo ny lalàna fa ny zava-misy atao amin'ny firenena aloha tsy maintsy mpanjinina ary fantatry ny ataon'ivy ny HCC zany fa tandomondozany firenena ka izay zao nijerentsika avelantsika amin'izao hoe ty firenena ty ary ny zavatra tena katsahantsika zany dia nisiny ny fifidianana tena atao anatin'ny fahamarinana. Nolazainy ihany koa fa marina avokoa izay rehetra noteneniny tamin'ny mpanao gazety ny France 24 momba ny fifofona ny ainy. Matoa nandefa ny zanako faravavy ho 12 taona voalohany septambra teo nakany ampitan-dranomasina dia alao mba resaka samy olo-dehibe le izy fa le manao menasy amin'ny ankizy zany tena tsy azo kena mihitsy ka zay nazayko aminao hoe tsy niaina ny sasany le izy dia mora miraina fa maro ireo fampitonana maro ireo fandrahonana ny antran'ny tenanay ary magaga fa dia mbola misy saminina ihany tsy fahamarinana zany kanefa dia olona tompona raikitra ambony atao amin'ny firenena ny tonga nanery hoe alao ianao dia manao démission tsy ho président ny Sénat ary tsy ho sénateur fa alefa ambassadeur
rehefa mifaritana azy ny toerana hoe any Almaina no fa mapetipety io zany nafatarako fa tenako mihitsy zany manelingelina ny sasany ary zay zany teny ijoroako mihitsy satria misy zavatra konokononina ratsy eo matoa manelingelina zany. Any amin'ny fitsarana avy momba lalam-pandrena araka izany ny baolina amin'ny toindra raha mampisavorivory eto amin'ny firenena. Efa nampandreny firenena mikambana sy ny fianakaviam-be iraisam-pirenena momba ity raharaha ity ihany koa ny filohan'ny Antenimierandoholona. Manodidina izay vaovao izay andry tsy mitombina intsony ny fanapahana no raisy ny fitsarana avo momba ny lalam-panorenana ny 6 septambra lasa teo izay nanendry ny gouvernemanta iombonana hitantana ny firenena taoriany ampamoaka nataony filohan'ny Antenimierandoholona hoy ny vondron'ireo kandida androandry. Tokony foanana araka izany ny didy manome fahefana ny gouvernemanta iombonana ary tokony hosokafana ny fanadiadiana satria fanohitoinana ny fiarovam-pirenena. Nanamafy ny vondron'ny kandida androandry fa mbola tsy roso amin'ny fampelezan-kevitra izy ireo. Onjalalay anaranay vomanana mbola hava-tsara hatrany. Miantso ny fitsarana avy momba ny lalam-pandrenana anafoana tony tsy misy ny fanapahana noraisiny tamin'ny fanendrena ny gouvernemanta iombonana ny vondron'ny kandida araka amby folo. Pirofo mitohaka amin'ny teny Daniana Marinana fisian'ny fanonganam-panjakana ireny ampamoaka nataony filohan'ny Antenimierandoholona ireny. Nilaza manko ny loholona Herman Razafimahefa fa no fandrahonana natao azy no nandavany tsy handray ny fitantanana ny firenena. Fa nisy fandrahoana no faty tao, nisy sindry isan-karazany tao natonga anazy natao hoe sy nandray le zavatra tokony azy tokony izy manao ny intérim zany. Zany hoe zany nohon' zay zavatra zay de maty daholo le décision nataony navoakany HCC tamin'ny 9 septembre hoe atolotra ny gouvernement collégial ny fitantanana ny fanaovana intérim. Maty daholo regny zany ankehitriny misy an'io saminy raha sikana eny daholo izy io. Tokony isesezira koa ny ministère public amin'ny zavatra ohatran'izao, sesezira d'office izy satria misy an'izay gna resaka crime io coup d'état institutionnel io sady ny fanaovana faneriteregnany le olo anao sonia extorsion na signature par la menace na par la force zavatra misy lalagna daholo manao an'izany rehetrarehetra zany. Raison particulière fa tsy pour des raisons personnelles ary nampanontany tena be tamin'izany inona reo raison particulière reo de zao izy mivoaka amin'ny daholo be ambana basy teritery no natonga amin'izy zay le raison particulière. Nanamafy ihany koa ny vondron'ireo kandida fa mbola tsy roso amin'ny fanaovana ny fampelezan-kevitra izy ireo. Tsy azo inoana intsony izy alazainy ity gouvernement ity ho hiatrano ny vondron'ny kandida raha nanao ny heviny mahakasika ny filazana fa diso ny ampamoaka nataony filohan'ny Antenimierandoholona. Mahakasika ny hetsika ataon'ny vondron'ireo kandida tsy mijanona ny tolona raha tsy azo ny fandresena. Mila ny firaisan-kina ny malagasy rehetra ireo vondron'ny kandida nisongadina ireo ankoatra ny diabe ampilaminana ny ainga teny Mamasina Anosy ary namakivaky Ananosy be androandry. Vahoaka ny fanitsakitro no ny aradi na maliantso ho an'ny tandrazana. Asin'Andriamalala, Manoro Andriamalala. Ny fanitsakitro taka izao ireo vahoaka namalinatso ny vondron'ireo kandida androandry 10 oktobra 2024. Niala teto amin'ny kianjan'ny Barea Mamasina niditra Ananosy be ary farana tena davamamba ny diabe ampilaminana. Tsy nisy ny fandrombana fa ampilaminana tanteraka nanaovana ny hetsika androandry. 7 kilometatra nataony reto kandida dia tongotra niaraka tamin'ny vahoaka mpiaradia amin'ny reto.
ho an'ny firenena sy ho an'ny malagasy ho ny filomarika ravalamanana ano anaovany vondrony candidat izao hoentsika izao tsy azo ekena ihany koa ny hoe iverina hitondra Madagasikara indray ny frantsay zao izay manao antihetsika tia ho an'ny firenena anarina firenentsika amonjy voaka malagasy sahirantsika izay nao dia mampahina tsara ka dia noho izany mba anjarana rano manentana voaka malagasy ko fa tsy tombotsoan'olo tokany tena tombotsoan'ny parti fa tombotsoa firenena anaovanay aty mazava ve fa tsisy anaiky zany hoe oentina vazaha zany eto a tsisy anaiky vazany nanamafy ihany koa ny filoha teo aloha era Rajaonarimampianina fa tsy ho an'ny vondrony candidat akory izao tolona izao fa ho an'ny malagasy tsy vaky volo ny tolona itya tsy anay raiky ambe folo candidat ihany fa atsika rehetra ary tsy anatananarivo ihany fa ny Madagasikara ray manontolo tompo-kilasy tompokady noho izany dia mitohy foana ny tolotsika mitaky ampilaminana itsika mitaky isika ny sin'ny fahamarinana sy ny tanitandalana tompo-kilasy tompokady ka tsy mijanona isika raha tsy tratratsika ny tanjona eo amin'ny fanofana fifidianana madio iantoka filaminana tsy iverena ny mpanjanaka izay no fotoatiny izao etsika izao ho ny candidat Ajo Andray Nanarivelo ny fandresena dia davitsika dia ny ananana fifidianana madio sy ny alaminy tsy fahamarinana eto Madagasikara marina miady ho an'ny tanindrazantsika ary zay tena tongavantsika marobe ampilaminana toy izao vahoaka milamina isika rehetrarehetra ary asahotsika fa natao filaminana mandresentsika ny tsy fahamarinana mankaheryntsika rehetrarehetra fa mitoy foana ny tolona zay mbola tsy reraka aizy reraka eo nandisiny tsao sy lainga voiziny Pombany Rajoelina ihany koa ny candidata Ina Rasafinjoelina tsy mila seza izahay fa fifidianana madio izay sahaza ho an'ny vahoaka malagasy notakinay io kosa ny fanazavany fa mitady toerana hono za raika ambe folo mirala fifidianana madio ao anaty filaminana zay ny tedavitsika fa tsy mila an'izanytsika fa aleo avelao gouvernemanta marina sy mahitsy zay ihany tedavitsika makasitraka tompoko nanamafy ihany koa ny candidat Siteny Randrena Soloniaiko fa etsika ampilaminana trany no paikady itakina ny fahamarinana porofon'izany ho izy dia tao anatin'ny herinandro maherin'ny tolomana dia ampilaminana atrany no nanaovan'izy ireo etsika fitakina tsisy natody ray vaky izany manaprofo fa ny fitakitsika tompolasy tompoko vavy dia fitakina hananana fifidianana marina ambarana etondray fa ny tolonatsika dia tsy mitsatra raha tsy tsatsatsika ny tampona hitatsika tsara fa nadadara tsy président hery tsy mitsahatra nandeha 7 kilometre mihitsy teo tahaka izao moa ny amaron'ny olona namalo ny antsony candidat androany tonga saina vahoaka rehefa nanatona ny vondron'ireo candidat tany amin'ny tanàna misy azy avy tahaka antetỳ Anosy be ohatra dia tena tonga saina tanteraka ny mponina zatra nytiksymazana fotsim-bavy isaky ny minitry dia nyfanasa lamba sy varotra molon-dalina foana ve zany ny tena rano ny gasy dia lasa n'olona ty Madagasikara ty raha mianana ny gasy
raha filofitarika manana taratasy vaza dia lasa modely ho an'ny tanora lasa raha misy referendum maneriana any aresiny vaza. Miverina ny tantara ankehitriny ny candidat Brunel Razafitsiandrova, Madagasikara ho an'ny Malagasy ary Malagasy ho an'ny Madagasikara. Tsy mila frantsay hitondra indray any Madagasikara ary tsy maintsy akisaka ho ity candidat ity ny olona tsy gasy kanefa maniry hitondra any Madagasikara. Asin'Andriamalala sy Manu Randriamalala. Miverina miady mba tsy ho andevozina na zanany frantsay indray Madagasikara sy ny Malagasy aty amin'ny taona 2024. Verimaina ny ainana fohy sy ny rahalatsaka tamin'ny tolom-panafana nataony razantsika tahaka ny tamin'ny taona 1770. Raha toa ka hoekena nitondra ny frantsay indray any Madagasikara aty amin'ny taona 2024. Ty tolona ataontsika tia dia tolom-panafana fanesorana amin'ny Madagasikara eo ambany vahiny mpanjanatany. Izy ahazy mitambatra eto zao miaraka amintsika rehetra dia manisa amin'ny andriny rehetra zany fanjanahantany zany. Amin'ny Malagasy Madagasikara ary Madagasikara ny Malagasy. Dikany izay sarisary bloky mbaza rehetra dia mikisaka amin'ny lalana izoro atsika. Pandrazana tompo tsy atakalo vola ary tsy amity vola. Niatsika tsara ny lalana hitondratsika amin'ny firenetsika mba atsika mafy mandidy. Na intsy tsy niambahamba ny candidat Brunel Razafitsiandrova raha laza fa tsy sitrapon'olo tokana izay efa nanimba ity firenena ity foana akory no atao eto Madagasikara. Ary tsika ny tompon'andrakitra eto amin'ny tanindrazantsika fa tsy sitrapon'olona anankiray mitanterahana eto. Ny ny etsika ny vondriny candidat rapitso 12 Oktobra dia amin'ny 12 atoandro etsy amin'ny farany bus 119 etsakatso amin'ny 12 atoandro indray ny fotoana. Fa tsy azo antoka ny ovalim-pividianana satria ireo rafitra mikarakara efa maneho fitany lana sahady. Ny fanomanana ny fividianana mihitsy no misy korontana ka mila amboarina ho ny fikambanana Front de Refus National. Nitondra ny fanehoan-keviny manoloana ny zava-misy ankehitriny ity fikambanana ity izay milaza fa tsy azo ekena ny korontana misy eto amin'ny firenena. Onjalalay anaranaivo manana mbola avatsara no mitatitra ny antsipirim-baovao. Mikrosy fanatrany ny fiaina malagasy tato anatin'ny 5 taona, manjaka ny fahantrana, ny tsy fisinasy izay mahatonga ny firongatry ny tsy fandriampahalemana, efa tsy mifidy fotoana sy toerana nanaovana ny asa ratsy ny intsony ireo mpangarom-paosy, ny mpanendaka sy ireo mpisinto mahery. Ny mpitandro filaminana nefa Etsekila ny variana miambina ny kianja ny 13 Mey manakana ny olona tsy ane hevitra eo amin'ny orabe ny fahaleovan-teny io. Ny fandavan'ireo zava-misy ireo ny tsangana ny fikambanana Front de Refus National izay ivondronana mpanao politika maro. Mikrosy fahanatrany hatrany ny fiainam-pirenena. Raha mijery antsika dia ny zany fandriampahalemana zany dia lazaina mbava fotsiny izy fa hitantsika manera Madagasikara satria tafo vangongo eto andrenivohitra daholo amin'izao fotoana zao ireo mpitandro filaminana dia manao ny ataony ny olon-dratsy any ambanivohitra any, manao ny ataony indrindra fa eto tampon-tanàna satria variana ao Analakely no ivangongony mpitandro filaminana antsika any ka ny olona mandeha bus voaendaka daholo nakamaroany. Tokony ho diovina aloha ny kianjo ilalaovana mialohan'ny fividianana ho hiatrany ity fikambanana ity manoloana ireo tsy fatombana sy fitany lana hita amin'izao. Dia tsy maintsy misy olona mijoro eto rehefa mankany amin'ny fanapotehana ny vahoaka malagasy ny zavatra antrano. Tsy afaka ny anginy eto zany ny olom-pirenena izay mendrika natao hoe olom-pirenena rehefa mananontanina ny loza eto amin'ny firenena. Fa manana fividianana moa sy nefa olana valim-pividianana zany tsy resahana akory. Aleo aloha alamina ny zavatra diovina zay tokony ho diovina zay vao miresaka valim-pividianana hoe korotana zao nge alohan'ny fividianana dia efa korotana inona moa no antenaina
arina fifidianana io miantso ny olo-pirenena sy ireo firaisamom-pirenena ary irairay aman-dreny mba teny hijoro andahy ireo endrika tsy fanarahn-dalàna misy amin'izao ny mpikambana ao anatin'ny front de refus national tsy azo antoka hoy izy ireo ny valim-pifidianana ivoaka eo raha ny zava-misy amin'izao nojereny. Masina i Madagasikara ka mila ny fitsarana avo momba ny lalam-panorenana andray ny andraikitra tandrify azy. Anatevin-darana ny fahasahiana mijoro toy ireo filohan'ny antenimera rotonta misy eo avokoa na fenina ankehitriny ka tokony atonga saina ireo meniny manao famoretana sy mpanitsaka lalàna. Afitra Soldrabe sy Taiziniana. Ny horonan-tsary fanady adinana avoakan'ny France 24 raha namoakanina fenina hatrizay. Ny tsikafina ny fandrahonana ho fatina atao tamin'ny filohan'ny antenimiran-dolona sy ny ankonany mba tsy handray ny fitantanana ny fanjakana. Nisy anarana voatonina tamin'izany. Un mois plus tard, le président du Sénat est sorti de l'ombre. Il dit avoir subi 3 semaines de pression du gouvernement pour qu'il cède sa place. J'ai reçu plusieurs pressions venant justement donc du gouvernement qui est devenu collégial, qui prend le rôle de chef d'État par intérim actuellement. Ça venait de plusieurs personnes. Mais c'était surtout quelques membres de ce gouvernement. J'ai eu peur pour ma personne. Mais pour moi, je fais la politique, j'ai pas le droit. Mais bon, pour mes enfants. Donc j'ai envoyé ma fille de 15 ans déjà en France. Donc on vous a dit, vous et votre famille, vous risquez de mourir si vous ne renoncez pas. Eh bien, exactement. Il n'y a pas d'autre mot à qualifier cela. C'est la méthode mafieuse. Le président du Sénat a révélé avoir prévenu le président André Rajoelina des pressions qu'il subissait, mais cela n'a rien changé. Quelques semaines après cette démission forcée, eh bien, il affirme qu'on a voulu le mettre définitivement hors jeu. Il accuse le conseiller spécial du président sortant, Jean-André Soudz, et l'ancien sénateur Sylvain Rabetsaroun d'avoir fait pression pour qu'il accepte un poste d'ambassadeur et quitte le pays. Ny potra tsy kelikely na fenina miamboridana ny teditra tsy amin'ny fanaparam-pahefana sy ny famoretana. Olona raha tsy atao rehetra, ireo fanagana mbola tsy leo ihany. Ireny nge mitovy ny zavatra ataon'ilay gouvernement mitovy tamin'ny 2009 hitanareo dia amin'ny denetamena forceny olona n'olo sy ny olona voakan'ny olona maro. Zany misy fanahy zany ao amin'le président ao amin'ny Sénat zany. Natonga ny teneny aloha dévoleny raha dia dévoleny ny raha dia regny zay. Fahafatesana mihitsy zany zavatra fampitaorana ataon'ireo fitondrana TGV ireo dia zany zavatra zany no anisany tena tsy zakany vahoaka malagasy. Mitodika any amin'ny ACC ny masony izao tontolo izao manoloana ny taratasy fangatan'ny filohan'ny antenimiran-dolona ny famerenana ny fitantanana ny fanjakana ao amin'ny ara-dalàna. Valiteny mifanaraka amin'ny lalàna no andrasana mba hampitony ny savorovoro. Raiso ny fahefanareo. Raiso ny fahefanareo ampiaro matany tan-dalàna ny Madagasikara fahaizam-bakiony olo tokana satria masiny tia firenena mamitsika ity. Ao anatin'ny ACC, ao anatin'ny CENI, tiny tolona raha io mbola no daladala dia hita ihany izy hoe io zany litsy. Tapatany io zany langiary tao rehetra. Potra tsy kelikely eny satria izay le mahafinaritra nanao fanapakana ny CMM tsara zany zava-dehibe reny. Izy mbola sahy daladala dia raikitra tamay zay io. Hosahan-dravan'ny gouvernemanta iaraha-mitantana ave ireo mpikambana sivy mianadahy eo anivon'ny fitsarana avo momba lalam-pandrenana ka hanampy ireo rehetra tonga saina ary mijoro manohitra ny tsirariny ny ampitso no hamaritra izay. Namoaka fanambarana avy hatrany androany gouvernemanta iombonana atariny Saint Christian manoloana ny ampamoaka nataon'ny filohan'ny antenimiran-dolona milaza fa nahazo fandrahonana ho faty ny tenany sy ny ankonany avy amin'ny mpikambany gouvernemanta. Izay no antony voalaza fa tsy nahafana andray ny fitantanana taoriany fametram-pialan'ny filoha teo aloha. Nandiso izany gouvernemanta ary nilaza tao anatin'ny fanambarana fa manameloka ny filazana lainga ataon'ny filohan'ny antenimiran-dolona. Voasoratra ao anatin'ity fanambarana ity ihany koa fa tsy nisy nanao tsindry tamin'ny mpikambany gouvernemanta na ankolaka na mivantana. Makasika izay vaovao izay andra ny toetra raha misy amin'izao dia tokony ahemitra ny fifidianana. Tsy tokony hisy eto amin'ny firenena ihany koa ny fandrahonana ho faty filohana androm-panjakana. Sombony tamin'ny fanambarana nataon'ny antoko fiombonana androany ireo manoloana izao toetra raha-pirenena izao. Afitra Sondrabe, Taiziniana. Tsy voasambana nandritra izay efa taona sy 7 volana nitombrandra Rajoelina ny firenena izay no nandrenesana tsindry sy fampitahorana tamin'ireo androm-panjakana.
isan'izany ny fitsim-pahapitokisana ny antsoina avy hatrany ny filohan'ny anteny miram-pirenena tetsy amin'ny arena ivandry notsindriana tamin'ikery ary nidiran'ny mpitondra avokoa ny rafitra sy ny fahefana maro teo koa ny nahazon-drajoelona ny certificat de nationalité malagasy nahazoan'ny rotsaka ovidiny indray sombiny tamin'ireo tsindriny seho teto amin'ny firenena izany toerina sy melohana ny tsindrina tao sy atao amin'ny filohan'ny anteny miran-doolona ka miantso ny fitsarana avy momba ny lalam-pandrenina izy ireo mba hanaraka ny lalàna fanomezana ankerisetra ny mpikambana eo ny gouvernemanta zany ny fahefana avy amin'ny HCC dikan'izay zany tsy mankasitraka any gouvernemanta io ny antoko politika fiombonana tsy azo ekena zany ataoko hoe menace de mort zany ary tsy vao androany tsika no ny ainany zany ataoko hoe raha matahora zany eo anivony ty fitondrana ty zany hitatsika ny motion de censure zay efa engagé fa nohony zay ataoko hoe raha matahora zay zany de niverin-dalana ary hitatsika fa somary tsatrany zay frustration zay ny lehibe ny androm-pandrakana anankiray zay ao amin'ny assemblée nationale. Ny zava-misy amin'izao fotoana izao no ahafahana mamaritra raha toka iroso amin'ny fifidianana isika na tsy adiombonana ny fanoerana ny fifidianana feno alatra toy ny tamin'ny taona 2024 tana ny fanemorana fifidianana dia miainga avy amin'ilay tsy fahadiovan'ilay tontolo mahakasika an'izay fifidianana zay hitatsika be dia be ny zavatra tany saina teo raha tsy resaka fotsiny tsika ataoko hoe état de droit zany efa tsisy eto amin'ny firenena eo ihany koa ny neutralité de l'administration hitatsika ny lehibe ny androm-pandrakana maro samihafa ny mpiasam-pandrakana ambony gouverneur zay mandray anjara mivantana amin'izay ataoko hoe propagande zay omany ny filoha zay efa nivoaka teo moa zany hitatsika ihany koa ny tsindry mahazo an'ireo mpitsara maro samihafa zany raha ohatra ka voavaly zay ataoko hoe hetaheta ny vahoaka malagasy zay satria tsy ny 11 candidat ihany no mitahaka an'izay zavatra zay fa ny vahoaka malagasy ray manontolo ka mahatonga an'ireo vahoaka reo zany manosika ny miray lalana amin'ny 11 candidat ka raha ohatra zany ataoko hoe androany voavaly eo zavatra reo zany dia azo atao tsara minosa amin'ilay fifidianana. No hamafisin'ny antoko fiombonana tao anatin'ny fanambarana nataon'izy ireo androany ny tokony ampitsarana tsy misy fipetra ny herisetra tao amin'ny vondron'ireo kandida sy ny mpanaradia azy ireo eo koa ny fandravana ny CENI sy ny HCC ny fananganana ny fitsarana manokana isahana ny fifidianana na ny CES ny fanohanana ny FFKM anohy ny dinika hitadiavam-baolana. Vaovao avy any amin'ny faritra tsy mijanona eto andrenivohitra fa miparitaka manerana ny Madagasikara ny hetsiky ny vondron'ireo kandida manamafy ny fitakiana ataon'ny vondron'ny kandida hatramin'izay dia ny fametrahana ny tantandalàna ireo any amin'ny faritra samy nanao fihetsiketsehana androany ny tany Fianaratsoa Antsirabe ary Mananaravaratra. Jessica Miray Taiziniana. Tsy milefitra mijoratra amin'ny farany any amin'ny faritra manohana ny fitakian'ny vondron'ny kandida eto Antananarivo. Ny roso tamin'ny fanaovana diabe ny fikambanana manohana ny hetsika any amin'ny faritra. Taoriny Mahajanga, Toliary dia nanao izany ihany koa ny tao Antsirabe androany. Nanao akanjo fotsy, nanao diabe ampilaminana. Ary manao izao hetsika izao mba hanamafisana ny fitakiana, ny fanatsarana ny zona-pifidianana eto amin'ny firenena. Averina ihany fa ireo fitakiana rehetra izay nataon'ireo kandida raika ambin'ny folona Antananarivo dia imbonanay hevitra eto Fianaratsoa. Nanao diabe ihany koa androany tao Fianaratsoa, Mananaravaratra. Samy naneho ny tsy fankasitrahana ny fioharam-pefy ataony ity fitondrana ity. Lasa ny tao Fianaratsoa fa nitombo 3,000 isa ny isan'ny mpifidy kanefa tsy fantatra mazava ny aviny. Leo fitaka sy fampanantenana pôkaty kosa izahay ho ny Sorabaveny tao Mananaravaratra. Olona mitondrano zany saingina tao ambilety zany ekena pensa tekena afaina mazariva varatra izao diabe ny fanavita-pirenena zao. Nanao fanambarana ihany koa androany ny fikambanana manohana ny vondron'ny kandida tao Mahajanga fa tsy hananatahotra intsony fa ijoro anohy ny tolona ary toetrany ny hetsika.
ho tanterahina manomboka amin'ny 17 oktobra izao ny fivoriana ara-potoana faharoa eny anivon'ny anteny mera rotonta manoloana ny lalan-tsarotra diavin'ny Madagasikara samy manana ny heviny makasika izany ireo solombavambahoaka raha mametraka ny aiaingy ny amin'ny tanterahany izany solombavambahoaka Stanislas Randrianarso nanambara kosa ny solombavambahoaka mamirabe ny rina fa tsy tokony hisy femorandry io fivoriana eo satria aindebe ny firenena mialy rajnombana sy Mathieu Princy. Samy tsindrin-daony ireo solombavambahoaka hiatrika ny fivoriana ara-potoana izay anomboka amin'ny 17 ny volana oktobra ho avy izao talata 13 amin'ny volana oktobra. Raha ny ovaova ny firafitry ny vondrona sy ny firena ara-politika teo anivon'ny anteny miram-pirenena tamin'ny taondasa iny dia nanambara ny solombavambahoaka mamirabe ny rina fa efa hita soritra sy misongadina tsara izany firafitry izany amin'ity indray mitoraka ity. Tsy maintsy roso ny fivoriana io fanajana ny lalam-pandrenana hoy ny fanamafisany. Apetraky ny lalam-pandrenana moa io fotoam-pivoriana amin'ny herinandro fivoriana ara-potoana io zany ho an'ny anteny mera rotonta. Zany hoe na inona mitranga dia atao io mba ho fanajana ny lalam-pandrenana sy fametrahana ny rafitra ara-dalàna misy eto amin'ny firenena raha ny nivon'ny anteny miram-pirenena manokana ao anatin'ilay vanim-potoana fifidianantsika izao. Faharoa, maro ny kandida izay hananan'ireo solombavambahoaka ireo safidiny amin'ny hanoanana azy. Fahatelo, ao amin'ny anteny miram-pirenena misy kandida vitsivitsy mivoaka avy ao na avy ao amin'ny birao maharitra na solombavambahoaka tsotra fotsiny mpikamana amin'ny anteny miram-pirenena. Reny rehetrarehetra reny manana ny praifirehana amin'ny hatrany am-piandohana, manana ny mpanavoavina nanapa-kevitra anohana azy dia izany zavatra izany dia hametraka endrika vaovao ara-politika eo anivon'ny anteny miram-pirenena. Ny ao anivon'ny anteny miran-dolona ndray dia fantatsika fa efa manomboka maneho ny zava-misy nafenina tany ny filohan'ny anteny miran-dolona ndeha ataoko hoe ny zava-misy tsy tazantsika tety hoe taty ivelany moa zany ny dikan'izany koa fantatsika maro anisao mba tsy tenenako hoe zato isan-jato ange nanohana fanjakana ny tao fa zao moa ny anankiroa efa manana kandidata hoanany ary ity ilay fanambaran'ny filohan'ny anteny miran-dolona malo izy efa napoizina tsika nge efa samy namina vinany zany efa samy gaga hoe inona raha natonga ny fanambarana tamin'ny 20 septembre reny dia nahalalitsika fa ho tonga amin'izao fa io zavatra io anova firafitra hafa koa eo anivon'ny anteny miran-dolona amin'ny herinandro ambony. Mametraka ny aiany amin'ny anatanterahany fivoriana io kosa ny solombavambahoaka Stanislas Randrianarso antony tsy fahamatorana izao fitondram-panjakana izao. Raha mifanomanana aloha dia tsy hitako vanina satria tamin'ny farany toerana moa ny elefiera tena ao anatin'ny lalàna tinge olona fanjakana mpandika lalàna izay tiana atao hoe dia hatramin'izay natan'ny tany mbola tsy hita fadidinganana. Dia izao indray niaraka ny henoko ny hery dia rehetrarehetra sy mipanohana ny filoha teo aloha dia andehanao propagande fa tsisy le gestion izany zany satria ny gouvernement moa fa gouvernement fa tsy matara-pahatra gouvernement fa tsy légitime tsitsy ny tany ny fahalalako azy angamba dia ohatrany tsisy. Raha tsy ahivina dia aharitra 2 volana na 10 andro izay fivoriana ara-potoana eo anivon'ny anteny miram-pirenena izay. Zava-dehibe ny fanatanterahana izany satria eo ny andiny hena sy anapahan'ny fahefanam-panao lalàna miaraka amin'ny fahefanam-panatanteraka izay lalàna mifandraika indrindra amin'ny maso ny vahoaka malagasy. Tsy ny resaka politika ihany mondo tapahana ao anatin'izany fa eo ihany koa ny resaka ara-tsosialy sy toe-karena. Ho an'ny mpanatanteraka dia minisitra roa hatreto no nametra-pialana. Raha tsy ahivina dia nandritra ny fiaonana farany dia nisy ny taratasy fitsim-pahapitokisana nosoniavin'ny depute miisa 500. Tsy vita tamin'iny fotoana iny ihany koa ny fanitsiana ny teti-bolam-panjakana. Ankoatr'izay, eo ny hetsiky ny vondron'ny kandida izay manana ireo solombavambahoakany, eo koa ny kandida ny fanjakana manana ny deputeany ihany koa. Ny eo anivon'ny anteny miran-dolona moa dia eo ny ampamoaka nataon'ny filohany ka nahavoatonotona ny gouvernemanta sy ny anarana loholona roa. Andrasana araka izany no endriky ny fivoriana ara-potoan'ny anteny miran-rotonta izay.
fa manao antso amin'ny fitondram-panjakana ampiatra izay voalazan'ny lalàna eto amin'ny firenena ny vondron'ireo mpisolo vava androany. Anisan'ny fitakiana ataon'izy ireo ny amoana tsy misy atakandro ireo mpitolona sy mpanao diabe ampilaminana no sambory ny mpitandro filaminana herinandro lasa izay. Anisan'izany sekretera jeneraly ny antoko-tiako Madagasikara Rina Andriamasinoro izay fanotazona nanomboka tamin'ny herin'ny alatsinainy lasa teo. Ankoatra izay, manameloka tanteraka ny fomba fiasan'ireo mpitandro filaminana amin'ny fanaovana herim-pamoretana amin'ny olom-pirenena ny vondry ny mpisolo vava. Eo amin'izay vaovaon'ny raharaham-pirenena izay ihany mitohy ny fampionana ataon'ny fiombonan'ny fiangonana kristianina eto Madagasikara na ny FFKM amin'ireo mpanao politika sy ireo kandida ho filoham-pirenena ary ireo herivelona rehetra eto amin'ny firenena manoloana ny savorivory politika misy ankehitriny. Nambaran'izy ireo fa nahitam-bokana izany. Nisy ny fanambarana nataon'ireo filoham-piangonana 4 amin'ny rahalahy androany fa mbola vonona anao fanelanelanana sy ny fampionana hatrany izy ireo hanasoavana ny firenena sy ny vahoaka malagasy. Fanampanazavana. Mandalo kiondalana sarotra sy manahirana ny fiainan'ny firenena sy ny vahoaka malagasy. Eo anoloan'izany indrindra dia efa nanao ny ezaka rehetra hitadiavam-bahaolana eto amin'ny firenena ny FFKM. Hisiny ny fitoniana melo ny idirana amin'ny fampelezan-kevitra sy ny latsabato. Isoranay ianareo rehetra naneho finiavana nandray anjara tamin'ny faneranelanana nataon'ny FFKM sy ny trotro amin'ny bavaka izany. Ny FFKM dia mbola vonona hatrany amin'izany fampionana izany raha ilaina. Manoloana ireo fanambarana samihafa izay atao eto amin'ny firenena ankehitriny. Ny FFKM dia manohana ny ezaka rehetra atao hitandrona ny fahamarinana sy ny fiadanana isin'ny fandriampahalemana sy ny fitoniana. Manentana hatrany koa ny fitondrana mibavaka ny firenena. Ny fahamarinana manandratra avo ny firenena. Obolana toko 420 andininy 430 tapany voalohany. Efa vita ny dikana anankiray zany dia araka n'ilazay amono mbola vonona ho amin'ny toindray araka izay takiny ny toe-javatra. Lafim-baovao ahafatanteraka 4 amin'ny omaly no tambazana vola ireo vondron'olona sy groupe ratetsy Anosy-be anakorontana ny hetsiky ny vondron'ireo kandida ho an'ny teny amin'ny manodidina izay nijoro vavolombelona. Tsy misy miala ary tsy maintsy tratrarina ny tanjona kosa ireo mpanaradia ny kandida na eo izany tranga toy izany. Avitra Soldrabe sy Tahirina no mitatitra izay vaovao izay. Raha tsy tratratsika ny tanjona eo amin'ny voatonga tetsy Anosy-be ny vondron'ireo kandida sy ireo mpanaradia azy marobe dia nisy andian'olona vitsivitsy ny orakoraka ilaza ny tokony izorana any amin'ny fifidianana. 4 amin'ny omaly no nisy izay vondron'olona nidina an-dalambe izay manohatra ireo olona manao dia be ampilaminana.
mazava fa misy tambiny azon'ireo olona mirakoraka ireo ny tena manodidina misy olo zany ty maromaro nandeha maromaro dia mandetanetana kely le varitra zareo atsika tsy manaiky le grevy any na makaroatra ohatrzay zany zavatra hitana teo maro daona fahitana an'ireny androany ireny nisy gros bras teo manao za tsy milamina be ny atsika androany ka lamina be tsika lamina be tsisy fidiana vola be tsisy fidiana vola tsika zay ro zao tsy manam-bola fa dia mandeha amin'ny fitiavana le teo ka ireny ohatra zany daholo moa reniko reny efa manana amin'ny efa nandrayan'le nandrayan'izay ndraisan'ny malo reny ohatriny nandraisan-tany so izay aloha tsy fantatra mazava fa efa fantatra fotsiny izy tsy maintsy efa nandraindray daholo reny ataona managorotany reny reny le mahatombontso manokany reny le mpamory vahoaka eto reny le mpanakaramatataky reny olona karamainy reny vice-président tena tena zany vice-président délégué tena tsy batra mitoko zany eto matety makana fahamarinana reny a dia efa hita hoe olona voakarama karakely daholo reny akamaroany reny normal ny asa satria sahiran'ny olona dia mena vola kely dia mivato amin'ny fanahany izy reny zany tsisy dikany reny ary rehefa navely izy eo andoara robolo zay miala amin'izay izy mitsoka mazava ny andrehitra tsy mimotra amin'ny tolona raha tsy tratra ny tanjony mirahina amin'ireo vondron'ny kandida ny vahoaka tena marina mamazaka demokrasia rehefa mitondra le olona dia aloha ny olona andeva zakorytanina aloha ny olona andeva zakorytanina vasakaroazy aloha samy mana safidy sy mipapakalakotsany aloha samy mana safidy ny olona fa azangitiny toko mbola ho eto ny vazava zany ny tonga dia mafiloha be le fitondram-panjakana sady miziriziry amin'ny hevina tsika koa tsy mimotra zany tonga dia mirosatra amin'ny farany tsy maintsy miala amin'ny vazaha miditra amin'ny malagasy anao no fahitanao efa mandeny anazy ny fisy tsisy dikany reny tsisy mpilalao baolina rery zany tsy maintsy misy ekipa zay vao mandeha baolina ekipa atsika tsy miditra amin'io ary zay ny ampresianareo hoe tsy miditra mihitsy ny aloha raha tsy milamina ny toetra raha rehetra leo vazaha mivoaka malagasy le fitondran-dajoelona mivoaka malagasy ka rehefa leo an'izay ny olona tsy manaraka lalàna constitution maro be nefa nidigadiganina tokony miala izy a tsy hoe tontony ampy dia oka les étrangers mody any amin'ny tany raha tsy lana vazaha zany eto ampy raha olona fa nanam-porositsika 5 taona ny teo fa nahatra-padirany io navoaka malagasy fahatelo orandrina amin'ny farany ka raha izay foana nytarikina firy amintsika nialaka volamena tsy andany mandeha nialaka vatotsoa amin'ny bois de rose be dia be ny zavatra mivoaka teto fa maninona ny tsisito reny olona ireny aminay dia totabe miala ianao fa tsy mila vazaha mpanompo vazaha zay fa ny tolona tsy maintsy mandeha na inona inona ary tsy maintsy mandeha sy ny tolona andro vitsikely fotsiny sisa no andrazana dia vita eo dialao andeha dia ataony zareo fa tsika mizaka fotsiny mandeha fa malinana tsika jiady tianao iny fividianana madio mangarahara ny ilailay fividianana madio mangarahara zay ny ilainy vahoaka zay tsy fividianana matera tsy madio mangarahara vonina ny vahoaka hiaro ny fiandrianam-pirenena anohatra ny tsy maty manota hanovana ny tantaran'i Madagasikara.
Araka ny fepitona nomeny Vomera Malotena misana ny fifidianana ny CENI dia androany 10 oktobra no nisokatra ny fotoana anatanterana ny fampelezan-kevitra ho an'ny fifidianana filoham-pirenena no ny zava-misy eto amin'ntsika nefa dia nisafidy ny tsiroso amin'izany ny vondrin'ireo kandida ahitana kandida filoham-pirenena misy 20 izay mitaky ny ampanjakana ny rariny sy ny hitsiny eto amin'ny firenena manohana ny hevitr'ireo kandida ireo ny ankamaroany olom-pirenena izay milaza fa tokony alamina aloha ny savorovoro isan-karazany ary diovina ny tokotany avao miroso amin'ny fifidianana. Mialy Raj Nombana, Mathieu Princy. Raha mbola miady amin'ny tsirariny itakina ny ampanjakana ny itsiny sy ny famerenana amin'ny laoniny ny mahatanitandalana ny Madagasikara ny vondron'ireo kandida ho filoham-pirenena misy 20 dia miziriziry manao ambiletra sy jadona irosona amin'ny fanatanterahana ny fampelezan-kevitra sy ny fifidianana ho filoham-pirenena ireo rafitra toy ny CENI, ny ministerany atitany ary ny kandida Andry Rajoelina. Profon'izany ny sarin'ity kandida ity samirery no mianjaanja teny amin'ireo toerana voatokana ho amin'ny fampelezan-kevitra ametahana ny petadrindrina. Miombon-kevitra ary manohana tanteraka ny hetsiky ny vondron'ny kandida izay tsy rosona amin'izay fampelezan-kevitra izay ny ankamaroan'ny olom-pirenena. Ireto fariny izay samy nanamafy fa tokony diovina aloha ny tokotany ary alamina ny savorovoro sy ny korotana misy eto amin'ny firenena vao miroso amin'ny fifidianana. Raha iroso amin'ny fifidianana tsika dia lasa ady poko sy ady vahoaka samy vahoaka no iseto ka dia mangataka iverina amin'ny atao hoe ara-dalàna ny rehetra. Aleo iverina amin'ny atao hoe manaraka constitution izao fiainam-pirenena zao dia arao ny lalam-panorenana. Tsy vahaolana aloha hatseto ny fifidianana. Raha tsy voavary olan'ireo dia tsy handeha zao firenena zao ka dia ho zava-poana fotsiny vola very fotsiny ho an'ny firenena malagasy dia mangataka ny rototo na ny ankilany mba hijery ny fahoriam-bahoaka. Tsy mandeha amin'ilay sitrapon'ilay vahoaka hifidy le tokony fidi satria firenena mikorotana tokony alamina aloha le izy alamina ara-politika amin'ny latabatra boribory alamina amin'ny fitoniana tsara aloha vao izy fifidianana ny aria misintona maka ny aria misintona maka ahoana ny fifidianana mety amin'izay alao ilamina vao rehefa ny fifidianana ohatrany tsy dia mahasoe satria izao ny antony tsy mitovy le mizany raha ohatra ianao zany ka iainga ohatrany hoe hiakatra tatami dia ny sasany tondra basy nefa ianao tanam-pono nefa box ny resahana dia tsy mety anazy daholo ny asese anazy ny fitsarana anazy dia zay nge ny ataon'le kandida hoe aleo aloha alamina daholo zany aloha le resaka vao zay vao atao ohatrany hoe mba mifahanaraka zany hoe tia ny lalana iraisana dia zay ny arahana fa tsy hoe zay hitsy ny lohany zareo ny atao dia lasa mikorotana io tsy mety io aminazy zany tsy mety io raha zoina ny zava-misy malaina ny rosona amin'ny fanatanterahana ny fifidianana ireo olom-pirenena kanefa samy resy lahatra fa ny fifidianana ihany noho izy ireo no lalana azon'ny Madagasikara mivoaka ao anatin'izao krizy lalina izao saingy mialohan'ny anatanterahana izany dia tokony jerena ny ametrahana ny fifidianana madio sy mangarahara. Mampitebiteby ny ho avy ny Madagasikara ho ny General Misotro Ronono Désiré Ramakavelo androany raha ny vahiny tao anaty ny fandarana angaredona. Anjakany vahiny loatra ho izy ny raharam-pirenena eto amintsika antoka mikorosofana hatrany fahatrany mpamakafaka politika mpanabe sady mpahitantara ny General Désiré Ramakavelo. Tatbavao Jessica Miray eo amin'ny sary sy indrindratsary ny Mathieu Princy. Nanaitra ny maro ny nahita ny horonan-tsary fanadihadiana nataon'ny fahitalavitra vahiny iray mikasika ny fandrahonana ho faty sy nahazo ny filohan'ny SEDA. Mahagaga nefa ny tsisy ny fanadihadiana tao aminy hoy ny General Ramakavelo. Nisy anefa andrara Apollo 21 voalaza fa nisy fifofona ny hainy filoha teo aloha avy hatrany dia nanokatra fanadihadiana ny mpampanolalana teto Madagasikara. Samy filohana andrim-panjakana nefa izy ireo saingy maninona ny misimizana tsindrena ila eto amintsika amin'izao. Za zany mihitsy manantena fa izy fanadihadiana ataony ao amin'ny fitsarana ary mba iry kokoa mba ny procureur général mba hanao conférence de presse ilazany zany zavatra zany amin'ny vahoaka malagasy tsy vaky na aviaizany fikasana amono an'izany filohan'ny androm-panjakana zany amin'izay fotoana zay dia manaiky fa misy ny fahamarinana misy ny fahitsina misy ny fanarahan-dalàna eto amin'ity firenentsika ity zava-dehibe loatra nge zay fanambarana nataon'ny lehibe ny sena zay fantatro a io olona io atsy avy hatrany dia hosorana fotaka fotsiny hoe nandositra didy ny mboa didy zavatra efa fatany ko manina izy mbola nanina izy tsy namety am-pialana
zareo olona zany laha tokana inay otsika malagasy miakonana ihany ko anatiny satria hoe ny zanana matony ny zanana lefa ny any-andava dia mety misy fandrahonana eritserito zay zavatra tsy nandefandefa fotsiny zanana ka any ampitan-dranomasina izy raha tsy misy an'izay tahotra zay ka zay ny mahatonga miteny o za hoe soa izy nanao afanambarana ilazany marina mba hahafahany ny tompona andraiky tany amin'ny fitsarana manao fiadedina ary ilaza ny vahoaka malagasy izy nasehatrininy le nahavandoza saika anao an'izany fa zany ny atao hoe voalohany atao hoe fahavalo-pirenena na izy nasehatrinina zany ny fahavalo zany hoe ohatra mitahiry misy fiteny any malagasy hoe manko hoe mitahiry biby andavaka efa fatoreo fa misy biby de mbola tahirizinao ihany zany biby zany tsy tokony hipetraka ao amin'io azany tsy tokony hiara-monina akory azy satria mampididosa misy mbolandrazatsika zay ke manao hoe mpamisavy malimo izy izy ka ny ao an-trano ihany ny vorena ny ao ihany ny amisaviny sanatry ny vavaladiny lela ve tompo de misy mpamisavy malimy any anivony ambaratonga ambony ihany ankoatra ny mampahaintantara azy manamboninahitra ny sotro ronono ihany koa ny jeneral Ramakavelo izany hoe manana traika efa feno mikasika ny tontolon'ny tafika malagasy nitondra fanazavana mikasika ny herisetra sy ny fioaram-pefy ataony mpitandro ny filaminana nandritry ny hetsika ny vondro ny kandida ihany koa ny tenany androany ny safidy ny ampilamina ve samby saviritaka ny mpitandro ny filaminana hoy izy nametra-panontaniana anazy manokana an'izay tompona andraiky sa any amin'ny sehatra zay tena lazainao misafidy ny ampilamina ve sa ny safidy ampisaviritaka fa zavatra mitranga de tsy filaminana mihitsy no hita fa fisavoritana any nametako a safidy tsy afaka anyhery mihitsy anizaniza ilaza hoe tsy maintsy zao ny ataonao safidy anjaranao sy ny heriteritrao ary ny taranakao zay safidy raisinao amin'izao fotoan'izao ny tantara tompoko mipetraka ary tsy azo fafana inona ny safidy any ange nipetrahany io tsy misy olona vojonina naterena na inona fa safidinao ny tantara tompoko mipetraka miantefany amin'ireo mety hoe manome baiko ve zany afatra andreo matoa generaly Ramakavelo zany sa hoatsika rehetra fa tsy misy hoe aza zao raha vao misy fanavahana manko de lasa hoe sany zareo zany tsika rehetra ao anatiny ary zay ny mahatonga ny hoe raha iombonana nety raha-pireneny ty na inona tenenin zareo mpanao politika na ny mpilatsaka hofidiana rehefa tsy miray ina aminy vahoaka resy lahatra amin'ny safidiny zay ataony tsy hanaraka an'io mihitsy izy fa safidiny io matro izy manaraka an'io misy tafotofoto tanteraka ny raharam-pirenena amin'izao fotoana izao mpipoitra tsikelikely ny marina sy ny tsirary ny atao ny fanjakana raha tsy laza fa tsy ny fandrahonana miatra manaina atao tamin'ny filohan'ny antenimierandolona ery manana razafy maefa nahitsy ny mpanao politika no sady filohana fikambanana ny vondrona ny tanora iray antsoina hoe Kojib raha nilaza fa tandindondoza tanteraka ny vahoaka sy ny fiarahamonina malagasy manoloana ny jadona sy ny tsindry azo lena amin'ny endriny maro samihafa miseho eto amin'ny firenena ankehitriny mialy Rajnombana sy Mathieu Princy. Tato anatin'ny herinandro zavatra maro ny famahofoto eto amin'ny firenena akoatra ny hetsika ataon'ny vondron'ny kandida izay mitaky ny ampanjakana ny rariny sy ny hitsiny amin'ny alalan'ny diabe ampilaminana kanefa norarafana bomba ary narahatrana olona sy ny samborana olona misy eo tsikelikely ihany koa ny fanararota-pahefana sy ny fanaovana didijadona ary raha matahora raha tsy lazava-tsy ny zava-manjony filohan'ny antenimierando olona ery manana razafy maefa amin'izao fotoana izao raha nivoaka tamin'ny fahanginana tamin'ny faran'ny herinandro teo ity filohan'ny androm-panjakana ity dia nanamafy efa nivonina ny andray ny fahefana amin'ny mahafiloha-mpanjakana vonjomaika azy ny tenany saingy noho ny tsy miankina taminy dia izao ny zava-misy ny toy maly ny ampamoaka nataony ary nolazainy tao amin'ny fahitalavitra vahiny iray fa norahonana ho faty ny tenany raha nandray izay fahefana izay nahitsy ny mpanao politika iray raha nilaza fa manameloka tanteraka izay fihetsika niatra tamin'ity filohan'ny androm-panjakana iray ity ary mangataka ny anokafana fanadihadiana mikasika ny raharaha crime anay zany menace de mort ange zany fandakandalana ange zany kidy président ny sénat zay chef de institution zay matoa izy nitendrena ho chef de institution tsy olona ololopona tsy zazakely tsy olona manana fahasembanana ratsaina ary matoa koa izy natantana ny institution androm-panjakana io mandritra ny taona vitsivitsy zay compétent izy amin'asany raha marina ny fandrahonana natao ny filohan'ny sénat
manameloka zahay eo amin'ny lalàna ary takinay ny siny fanadiadinan zany na oela na oaingana ary miantso ny vondona iresa-pirenena andefa fanadiadiana lalina momba izany raharaha izany. Ankoatra izay dia nitondra ny fomba fijeriny mikasika ny fampiasan-kery amin'ny herim-pamoretana nataon'ireo mpitandro ny filaminana tamin'ireo kandida 12 sy ny mpiara-dia amin'ny ariny vahoaka malagasy ity mpanao politika ity. Fampitandremana ary antso nataony tamin'ireo mpitandro ny filaminana mba hijerena ny zoma olona. Ho an'ny namana mpitandro filaminana be dia be nge ny olona tezitra miteny aminareo ka mba somary calculeonareo kely aloha le zavatra atao. Za tsy miteny hoe aza manao ny fonctionnareo nareo maintien de l'ordre, aza misécuriser ny firenena nareo fa io famonoana olona io fandratrana olona io koa fa manomboka mitoucher ny fisainanay sy ny fonay amin'ny malagasy dia tsy mety ho satria lasa mifarimbona foana ny olona frustré, ny olona tezitra, ny olona malahelo faranan'io lasa force ray mitambatra mety tsy ho voafenareo tsy ho voaronareo koa na ny tenanareo sy ny fianakavianareo sy ny ankonanareo tsy solution koa reny olona chefna mitinina reny reny olona ex filoham-pirenena reo olona ny ministra teo aloha mba olomanga ny firenena no tonga dia hiaran'le ratra avy hatrany zay olona neo hevitra dia ho toranao grenady naparitahanao karazana pozina simika tena tsy dia tena tsara zay zavatra zay zany. Io zany ny afatarana ny ivelany antsika hoe firenena tsy mandalina demokrasia. Nambarany Branco natenaina fa tsy vahaolana hatreto ny firosona amin'ny fifidianana manoloana ny savorivory misy eto amin'ny firenena. Tokony hatsahatra ho izy njadona satria efa izay no tsy nampandrosan'ny Madagasikara. En danger zany ny fiarahamonina ny vahoaka malagasy ary tady domondoza nomboka tsy te hijery le fekevitra politika le vahoaka atao fifidianana dia mila fitoniana, mila sécurité milamina. Maro ireo kandida milaza hoe tsy matoky ny rosona ny fifidianana. Misy koa ny hevitra n'ireo ray aman-dreny ampanazympanelanelana amin'ity firenena ity koa milaza hoe aleo aloha mifampiresaka nareo 7 aleo aloha mifandamina. Izany no atao hoe politika pasifika mandalina ny sotoavina mamalagasy. Izany no atao hoe politika andinihana ifotony no hoavy ny firenena. Izany ny fomba fijery itsonjovana ny fiainam-bahoaka. Namany tsy avoavaha olany vahoaka ny fifidianana atao satria ny fanoherana tsy hijano, ny fitakiana tsy hijano. Kanefa atsika andrirotra n'ilay fifidianana. Na tsika miroso amin'ilay image hoe mitanila na tsika mametraka n'ilay fanjakana dictatoriale. Ny fahefana dictature nefa tsy dia tena azahoana fakasitrahana izy io na tsodrano. Ny fifidianana irery ihany no ahafahana mamerina ny fiandrianam-pirenena eto Madagasikara saingy ao anatin'ny fitoniana no irosona amin'izany mba ho fifidianana madio sy mangarary ary ekeny rehetra. Lafomba vao hafa tanteraka kosa indray onjapeo 10 manerana ny nosy nanaovana fanadihadiana lamantarana fa ny atsasa manilana ireo vehivavy mpanao gazety amin'ireo orinasa antserasera ireo dia hiarany herisetra aranofo eo ampanatanterahana ny asany ambony dia ambony izany ta izany raha nitatitra tamin'ny fanadihadiana nataon'ny orinasa antserasera iray. Asin'Andriamalala no mitatitra ny vaovao eo amin'ny sary narindrany Mano Randriamalala. 70 isanjaton'ireo vehivavy mpanao gazety nanaovana fanadihadiana tamina onjapeo 10 manerana a Madagasikara no nilaza fa efa niarany herisetra aranofo avokoa. Ambony dia ambony ity ta ity raha ny fanazavana. Radio 10 eraka Madagasikara no miara-miasa amin'ny studio Sifaka. Rehefa nanaovana fanadihadiana ireo dia ny 70 isanjaton'ny vehivavy amin'ireo onjapeo miara-miasa amin'ny studio Sifaka ireo dia nilaza avokoa fa efa niarana herisetra teo amin'ny sehatry ny asa iandraketany. Zay le voalazako teo hoe na io avy amin'ny mpiara-miasa aminy, na io avy amin'ny mpampiasa aminy, na io avy amin'le source d'information. Tsy mbola nisy santoroka ireo vehivavy niaran'ity herisetra ity ho kosa ny filohany ho lavitry ny mpanao gazety eto Madagasikara. Raha zany antotanisana ambarateo zany dia misy le izy ary antom-pisiny zao rafitra zao fa le hoe nangina tsy nolazaina hatramin'izay dia verina hoe hivoaka amin'ny fahanginana zany ireo mpanao gazety vehivavy izay niaran'izany. Manoloana izany dia fitandroany sony fiarahan'ny ho lavitry ny mpanao gazety sy ny studio Sifaka miasa azahoany ireo vehivavy mpanao gazety hiarany herisetra mitoroka. Isy araka izany atrikasa andrafetana ireo rijateny ahafahana manangana ity rafitra ity.
Vaovao fahasalamana faritra dimy eto Madagasikara no voasikajo faritra mena amin'ny fianaky ny tsimokaretina VIH raha ny loharanom-baovao iray. Neto Antananarivo no mitana ny larana voalohany. Misy tranga 440 amin'ireo 537 mitondra ny tsimokaretina hatramin'ny volana Jona lasa teo. Manaraka azy Toamasina misy tranga 370. Majanga voalohany misy tranga 370, Ambilobe misy tranga 770 ary eny amin'ny 770 ho Anantsiranana. 770 sy 300 tamin'ireo miaina miaraka amin'ny VIH no efa manaraka fitsaboana ankehitriny. Ny tsy fampiny fanentana no tena antony goavana mampirongatra ny fiparitahan'ny tsimokaretina ity. Eo amin'ny vaovao fanatanjahantena igadinao Maroc avoka ireo mpilalao nantsona andrafitra ny ekipam-pirenena malagasy Bare hiatrika ny lalao ara-piralahiana tao any an-toerana. Ho avy hiatrika izany ireo rehetra nantsona ho ny mpanazatra vonjamaika Romuald Rakotondrabe mpitantana ity ekipam-pirenena malagasy ity. Hamonjy azy ireo ka handray anjara amin'ny lalao ihany koa ireo mpilalao pila ravinahitra. Ny 14 oktobra izao no ifandona amin'ny Maribouti ekipam-pireneny Mauritanie ny Bare ary katroka amin'ireo Leopard ny Benin any Maroc kosa ny 17 oktobra ho avy izao. Farany eo amin'ny maresaka avy any ivelany nanenjana ny fepetra iadina amin'ny sy isoroana ny fianaky ny valanaretina kolera ao amin'ny Zimbabwe. Tato anatin'ny andro maromaro mantsy mirongatra izay tsy izy ity aretin-mandoza mahafaty ity. Fanadiadina eo amin'ny sariny Tahirien. Depuis 4 jours, les habitants de Glenview, une banlieue de Harare, n'ont... Trangana kolera enina amin'ny 30 novambarina tao Zimbabwe tato anatin'ny 420 ora ny aliny 5 sy 9 oktobra 2022 raha ny taremarika navoaka ny ministera ny fahasalamana ao an-toerana. Nisy fahafatesan'olona zato mampiayay fa vokatry ny kolera avokoa hatramin'ny faran'ny volana septambra lasa teo. Tranga izay nanosika ny gouvernement tao an-toerana hanamafy ny fiarovana sy ny fepetra hisoroana ny fiparitahan'ny aretina. Noraisina ny fepetra fa tsy azo atao ny fampikasoka amin'ny tanana toy ny mizara sakafo sy manjifa izany amin'ny mpivarotra sakafo tsy manara-dalàna. Voarara ihany koa ny famborim-bahoaka indrindra ao an-drenivohitra Harare. Tsy mihoatra ny 50 ireo manatrika fandevenana indrindra amin'ny faritry Manikalonga sy Masvingo izay tena voakasika. Raha ny gouvernement ao an-toerana ny fivezivezena any an-tsena sy eny amin'ireo toerana ankalamanjana raha tsy misy fepetra ara-pahasalamana mifanaraka amin'izay. Nanomboka ny volana febroary lasa teo, 30 ireo voamarina fa maty ny kolera tao Zimbabwe ary efa nananika ny 700 ny trangany ity aretina ity tany an-toerana. Misy olona 100 ihany koa nefa iahina ho maty vokatry ity aretina ity ary mahatratra 504 ireo ny findrany. Ont été signalés au cours de l'épidémie actuelle. Atrio ny fiarana tamin'ity anio ity mankasitraka fenao tany tokantrano nanaraka ny antsipirim-baovao hatramin'ny farany. Rainao misesy izao kosa ny fandarana ahoana marina Global News ary ny horonan-tsary indray miseho mitondra ny lohateny hoe Chips. Ny sampana fampalalam-baovao kosa tonkilasy sy tongivavy mamy fotoananao amin'ny rampitso indray amin'ny ora mahazatra. Veloma tompoko.